ahitana salon de DSPM dia ho hitantsika eo amin'ny Carlton amin'ny ity volana aogositra ity, zany hoe ny fahaenina sy ny fahafito ny volana aogositra. Efa fanaonay izy io isan-taona, iarahana amin'ny reto mpiara-miasa be dia be reto ny Ingénosia, ITEC, Vali 20 sy ny hafa maro. Isaorana ny mpiara-miasa ary afaka ahitantsika voka-pikarohana mihoatra ny 20% ny hetsika salon de DSPM ao amin'ny Carlton izy io ary afaka jeren'ny rehetrarehetra satria dia tsy hisy vidim-pidirana izy ao fa indrindrindrindra zany ho an'ireo olona izay mbola mijery ny hoaviny hoe aiza ny hianatra sy ny sisa dia tena mety aminao, indrindrindrindra koa antsika ray aman-dreny izay tena miasa saina mafy ho an'ny hoavin'ny ireo zanany dia fotoana anankiray ahafahantsika mijery inona sy aiza no tena azo antoka ary indrindrindrindra eo amin'ny safidin'ny lalam-piofanana ao amin'ny salon de DSPM fahaenina sy fahafitony volana aogositra no ahitantsika an'izay ao amin'ny Carlton. Ny voka-pikarohana dia momba ny informatique, télécommunication, ahitantsika koa ny biotechnologie, ny technique du tourisme, génie civil et architecture, génie industriel ary koa ny technique des affaires. Santionany moa araka ny filazako azy fa ao amin'ny salon de DSPM tsika tena hita tsara aloha mahita izay tantaraina dia ao tsika no afaka mahita an'izay zavatra rehetrarehetra izay.